avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, c'est parfait, Marisa Caraza, Jumina, Mina Metamna. Manolotra ho anao ny vaovao. Taratry ny fisian'ny fanovana eto amin'ny firenena ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena na eny anivo ny fiarahamonina na amin'ny tambazotra tserasera taratry ny fahalalana fahitana ihany koa fasarotiny amin'ny fiainam-pirenena sy ny volam-bahoaka ary ny fanapahana raisina eto amin'ny firenena malagasy ka tokony hanamafy ny fampiarana ny mangarahara ny mpitondra. Natolotry ny fitondrana fanavaozana ny Sadaiky Androany ny fandaharana asa ny fanavaozana taoriny ny toromarika voalaza nandritra ny fivorianan'ny tapon'ny vondrona Sadaiky ny 17 ny volana Desambra 2024. Tokony anakaiky ny aotra isanjato ny tajanam-bola ho an'ireo mahafiny fipetra hiditra amin'ny sehatry ny fandraharana raha ny fomba fijery ny Sinibekevitra fotoana izay rosoana makany amin'ny fanatsarana ny toe-karena ka ilaina fehezana ihany koa ny fitantanana ny etra ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena raikitra ny ady eo amin'ny Israel sy Iran anony ny darkabomba ny arahany Israel sy États-Unis namelezana ny Iran androany izay nisy ny antefa tamina sekoly ambara tonga voalohany iray tao amina renivohitra iray ao Iran dia ankizy misa 70 no maty 10 no naratra. Ny antsim-pirian'izay no arahantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao. Androany fahavalo amby roapolo ny volana febroary 2024 aterina indray ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vava no izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao asainam-pananjana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Taratry ny fisian'ny fanovana eto amin'ny firenena ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena na eny anivo ny fiarahamonina na eny amin'ny tambazotra tserasera taratry ny fahalalana fahitana ihany koa fasarotiny amin'ny fiainam-pirenena sy ny volam-bahoaka ary ny fanapahana raisina eto amin'ny firenena ny Malagasy ka tokony hanamafy ny fampiarana ny mangarahara ny mpitondra. Ny matoan-dahatsoratra ny fampahalalam-baovao mahakasika izay. Fanovana nisy teto hita sy tsapy zany na ino na lazaina na ino na ambara. Maro ny endrika hitarafana an'izany raha izay efa-bolan'izay no jerena. Nisy ilay fanovana fa mbola misy ny tokony harenina ka mahatonga ny sasany ilaza fa tokony hisovaina amin'ireo nanova rehefa tsy mbola vonona ny ova isin'ilay tena fanovana. Ilay olom-pirenena koa hita fa niova rehefa avy nanova satria te hametraka lova tsara ho an'ny taranaka. Ahitana taratra izany eny amin'ny fiarahamonina ny eny amin'ny tambazotra tserasera. Niova ka lasa mahitsy satria te hanitsy. Niova satria ny analalaka ka samy teny amin'ireny tsy mety rehetra ireny. Ao anatin'izay fahalalana izay dia samy naneho ny heviny ny rehetra momba ny diplomasia, tandrefana, tatsinanana, BRICS, eo afovoany, mahaleo tena, fiandrianam-pirenena sy ny sisa. Dia nefa nindran-dala tamin'izay ihany koa ity resabe momba ny delegasiona ny amin'ny hoe ianona toany, ianona tsy nandeha sy ny sisa. Tsy valaparan'izay fa ny mafy azy. Tokony hay ary inona fa efa mahatsapy ireo mpitondra fa misy mijery, misy manara-maso, misy sarotiny sy sarom-piaro fa tsy ilaozany izay mpankala ihany koa ka ilay mangarahara dradradradraina, aleo iainana, aleo ampiasaina. Efa natao ary voatsely izay ny famoahana ho itapoko itam-pirenena ireo delegasiona miaraka amin'ny filoha. Aleo tohizana na devizana isin ny mangarahara. Ireto avy no nandeha, Irakoto izao no nataony tany, Irabe miandraikitra an'izao, Irazafy manao anitsy ary Irasoa manao an'izaro. Inona fa ain'izy ireo loatra zany fa mampatsiahy fotsiny ny mpanara-baovao. Amin'izay fotoana antenaina fa ho foana ny resabe isaky no misy delegasiona tarihan'ny filoha. Fanovana mantsy no nisy teto ary narary ny malagasy izay taona maro niatra tamin'izay ka tsy magaga, tsy mahataitra ny fahasarotam-piaro amin'ny fomba fampiasana ny volany. Mangarahara, raha nisy tenin'ny verimberina tato anatin'ny fampahalalam-baovao dia io teny io. Fangararana izay tsy sarotra ary tsy filambaniny any malagasy raha mitaky an'izany fa ho fanampiana ny mpitondra andeha amin'ny lala mahitsy sy marina. Teny tokony ho arofanina amin'ny rehetra atao ary tsy ilaina fitakiana fa avy hatrany dia atao. Satria izay no isan'ny tamberina andraikitrao. Ao anatin'izay no iandrasana ny hoe ahoana sy ahoana ary mankaiza ity tontolo zotra no sy niavina sy natolotra androany ity.
tsy ny ankapeny no ilain'ny malagasy fa ny antsipiriny satria roa taona eto ny resaka ka ilaina izay fanazavana izay ialana amin'ireo ayatsihavanana maro ny hirariana ho tondro zotra hitondra soa ary ho ajaina tokoa fa tsy ho toy ilay tany aloha. Natolotry ny fitondrana fanavaozana ny Sadaiky androany ny fandaharana asa ny fanavaozana taorian'ny toromarika voalaza nandritra ny fivoriana ny tapon'ny vondrona Sadaiky ny fafito ambin'ny folo ny volana Desambra 2024. Fandaharana asa ny fanavaozana no iantsona azy fa tsy tondro zotra mba tsy hisian'ny fifangaroana tamin'ny fifanarahana politika ny taona 2024 hoy ny fanazavana. Totsy ny Rina Tahiry. Fandaharana asa ny fanavaozana no iantsona azy na dia tondro zotra aza no voambolana nampiasain'ny Sadaiky tamin'ny fampahafantarana azy. Natao izany mba tsy hisian'ny fifangaroana amin'ny fifanarahana politika tamin'ny taona 2024 izay niarahana tamin'ny Sadaiky ihany. Tsy mitovy ny zava-misy tamin'ny 2024 sy ankehitriny ka tsy tokony afangaro. Amin'ny fomba mampiaty na inclusif no anatotosana ny fandaharana asa ny fanavaozana amin'ny alalan'ny fikaonan-doham-pirenena izay dingana voalohany andraisan'ny olom-pirenena rehetra isan-tsokajiny anjara sy anehoan'ny heviny hoy ny tatitra. Dingana telo ny voasolotra amin'ny fandaharana asa. Io fandaharana asa io no mamaritra ireo dingana amin'ny hahatongavana any amin'ny fanavaozana miaraka amin'ny fitsinjaram-potoana na ny chronogramme natokana ho amin'izany. Tatitra ny atao inona ny efa vita hoaisintsika ao anatin'ny volana manaraka eo amin'ny refondation. Izay ihany koa ny anontanian'olona eny isan'andro hoe hoaizy ty refondation ty hoaizy tsika io fa tsy fantatra dia mamaly an'izay ny zavatra nataonay androany nanome chronogramme amin'izao manomboka ny concertation amin'izao manomboka ny refonte électorale sy ny namany izay ny zavatra nivoriana teo androany. Ny voalohany amin'izany ny fikaonan-doham-pirenena izay anatanterana ny fakahakevitra ny vahoaka malagasy tsy akanavaka sy ny fifanankalozan-kevitra mampiaty amin'ny samy malagasy. Ny fikaonan-doham-pirenena masy mandidiny no fototry ny fanavaozana izay hosoritana anatin'ny volavolan-dalam-panorenana ny vohitra avy amin'ny olom-pirenena ary mbola atolotra amin'ny fitsapahakevitra. Faharoa ny fanavaozana ny rafim-pifitianana izay fototra amin'ny fikaonan-doham-pirenena ihany koa. Ity dingana famaritana ny fiainitra ankapobeny ity no antoka isian'ny fahatokisana ny rafim-pifitianana hikirakira ny fifitianana ho avy rehetra indrindra fa ny fifitianana ny lalam-panorenana sy ny filoham-pirenena. Fahatelo ny fifitianana ny lalam-panorenana sy ny filoham-pirenena araka izany ny fanapahan-kevitra mivoaka avy amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Afatra kely ihany ho antsika izay eritreretina hoe nianatra teto Madagasikara. Efa mba nianatra dia aza toroana diso ny vahoaka malagasy fa mba toroiny zavatra marina. Ny atao hoe feuille de route nanomboka tamin'ny 2009 izy io no hafa ny fandraisantsika malagasy azy dia mbola hoentintsika hatramin'izao dia mbola izay koa ny taizana n'le vahoaka malagasy. Zany atao hoe feuille de route zany mba mijerevantsika définition feno io internet io. Tsy natao hijerena Facebook fotsiny ny internet fa mba hijerena zavatra ohatran'ireny koa. Inona ny atao hoe feuille de route anatin'io internet io jereo fa mitovy foana amin'ny zavatra rehetra izy io rehefa tena tsy araky ny fieritreretantsika malagasy azy taorianany 2009. Satria taorianany 2009 tsika dia mieritreritra hoe zany feuille de route zany dia tsy maintsy le fivoriana mpanao politika dia mizara toerana le atao anaty satroka. Le atao anaty satroka le toerana ministerany ihany dia atao atsapaka le ministera. Izay le feuille de route fieritreretan'ny sasany azy. Fa ny atao hoe feuille de route jereo any anaty internet fa betsaka ny zavatra voalaza ny activité rehetra, ny projet, ny programme tianao atao hoe hitongavana amin'ny objectif anankiray. Izay ny définition ny feuille de route any. Dia mba mangataka amintsika milaza fa nianatra eto Madagasikara mahaly mba toroy marina ny malagasy fa tsy fitana ohatran'io foana ny vahoaka malagasy hoe feuille de route dia tsy maintsy le fizarana toerana. Sotra toko. Ireo rehetra ireo no faritana ho totosaina ao anatin'ny 20 volana manomboka ny volana Martsa 2024. Nandritra ny fiaonana koa no nanaovan'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonela Randrianirina Mikael ny tatitra mikasika ny fanomanana ny fikaonan-doham-pirenena izay voarakitra antsoratra miaraka amin'ity fandaharana asa ny fanavaozana natolotra ny Sadaiky androany tamin'ny fomba ofisialite. Fa mahakasika an'izay raharaham-pirenena izay hatrany tao anatin'ny efa-bolana ny tantanana ny firenena nisy ny fiovana tsapa fa mbola misy ihany koa ireo fomba fanao teo aloha mitady hiverina ireo no azo amehezana ny raharaham-pirenena ankehitriny hoy ny filohan'ny FJKM sady efa filohan'ny FFKM teo aloha Pasteur Lala Rasendra Asina ny antsiprian'izay. Ary fanina ho an'ny fitondrana ny visin'ireo karazana tsikerasikihana samihafa
izay misy amin'izy ireo kiana manatsara ny ho avy hanitsinina ny famindra fitaratra ihany koa ka tsy tokony ho tsintsiniavina hoy ny folohan'ny FJKM teo aloha ny pastera Lala Rasindrasina. Izany no natao ahatonga ny asa tsy borioka any amin'ny tsy izy na andehany amin'ny tsy noeritreretina. Indraindray mantsy mifangaro ny hoe inona marina ny tena tanterahana hoy ny fanazavana, fanavaozana sa fanorenana ifotony mihitsy, na izany tsy ny anarana iantsona azy no zava-dehibe fa ny asa izay ataony sy ny vokatra azo. Fitondrana fanavaozana hotsika amin'ny teny malagasy ary amin'ny teny frantsay refondation tsy tena mitovy zany, zay le lazaiko teo e. Raha anao an'le hoe fanavaozana na refondation zay tsona azy moa zany fa le asa mahitana azy maharitra mantsy, asa maharitra zany resaka fanavaozana na fanavaozana ifotony zany tsy vita vetivety zany. Ka zay fitondrana voafidy eo dia manana andraikitra ngezabe ary zay mahatsara an'le hoe miainga avy any amin'ny hevitry ny rehetra le hataon'ny mpitondra voafidy eo amin'ny firenena rehefa atao ny fifidianana. Fa ity fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ity zany ohatrany hoe manao savaranonando izy ny amin'ny ho avy. Zay le fijeriko azy aloha. Asa maharitra ny fanavaozana hoy ny fanazavana tsy ho vita ao anatin'ny roa taona. Noho izany mitarika ny fananganana ny fototry ny fanavaozana ny fitondrana ankehitriny fa ny mpitondra rehetra hipetraka eo ambonin'ny rafitra vaovao rehefa tapitra ny roa taona no anohy miandalana ny fananganana ny firenena. Fa raha ny zava-mitranga ankehitriny nisy ny olombelona niova fa mbola misy ireo tsy niova sy tsy te hiova. Tsika miara-mahita nareo mpijery mpiaino mahita daholo hoe inona ny zavatra niova ary inona ny zavatra tsy niova. Mety misy zavatra tsy niova nge ny olona mahita an'izany, fa mety misy zavatra niova, misy miova. Ny olona aloha niova fa misy koa ny olona tsy niova. Zay zany le izy teo fa misy niova ary misy olona miova dia niova koa hatrany amin'ny toe-tsainy sy ny ohatran'izany, fa misy olona tsy niova fa ny fanaony ihany mbola toizany. Zany rehetrarehetra zany inge mbola manahirana daholo eto firenena. Satria misy zao ny zavatra izay naninina nanaovana kritika moa zany nanomezantsiny ny fitondrana teo aloha. Ohatra mbola toizana ihany amin'izao fotoana izao le asa zany resahako zany. Za tsy miresaka mbola tsy miresaka hoe fomba fanao fa le asa izay efa nampimenimenina ny olona maro dia nefa atao ohatrany hoe toizana ihany. Dia eo zany tsy hita hoe zay nge le nilazaiko am-pendohana teo hoe refondation sa. Misy fomba fanao tsy mety nataon'ny fitondrana rajoelona izay nokianina mafy. Misy mitady amerina ho hiatrano ny fanazavana. Tsy mahazaka mahita ireny ireo nitolona ka izay no mahatonga azy ireo mampiakapeo indraindray manoloana ny zava-misy. Indrindra ihany koa ny mbola fisian'ireo olon'ny fitondrana teo aloha ao anaty fitondrana ankehitriny sy ireo mpamadika palitao samihafa tsy manana firiana sy foto-kevitra mazava. Tokony hianakaiky ny aotra isan-jato ny tahajana-bola ho an'ireo mafeny ny fipetra hiditra amin'ny sehatry ny fandraharana raha ny fomba fijery ny siny-be-kevitra. Fotoana izay rosoana makany amin'ny fanatsarana ny toe-karena ka ilaina fehezana ihany koa ny fitantanana ny HRA ny fanazavana olona saina. Reforma ny zava-misy eto amin'ny firenena raha fanovana no tanterahana fa tsy refondation izay andro-dalana ka ametrahana zava-baovao miainga amin'ny eny fotony hoy ny teo anivony firaisamonim-pirenena sy ny be-kevitra tariny Hugues Johnson. Raha ny lalan-tsain'izy ireo eo ny tontolo politika fa laharam-pamehana raha hikatsaka ny fampandrosoana ny firenena ny sehatry ny toe-karena. Anatin'izany ny fampirosiana ny rehetra andraharaha, zava-dehibe amin'izany ny fahafehezana sy fahaizana mitantana ny hetra. Tokony ahafahana manampy an'le orinasa zay mitsangana zay ny hetra fa tsy hoe vola ho amenan'ny mpanao politika anaovany an'izay tiany atao. Zao mahitsitsika be da be ny olona mivarotra eny amoron-dalana eny. Le mivarotra eny amoron-dalana eny izy moa milaza amintsika fa tsy afaka mamorona orinasa ireny raha ampiana. Ny olona zay te haka vola ka handraharaha dia amena fotoana fohy no hanomezana azy an'le vola rehefa voamarina fa tetikasa afaka mampidi-bola sy afaka amerenany an'le vola. Ary io zany nijana-bola zany anatin'izany politique monétaire accommodante zany dia zao raha amin'izao toetra raha-pirenena zao dia tokony manakaiky ny aotra isan-jato. Ny fotoana volamena, fotoana tokony ahafana mitady sy mampidi-bola lany amin'ny filaharana eny anivon'ny banky akanao ny volanao. Sakana ho an'ny toe-karena zany hoe ity firaisamonim-pirenena ity ka tokony hitadiavan'ireo banky eto Madagasikara vahaolana aingana.
ankoatran'ny fanovana fomba fiasa tokony arahandinika sy anapa-kevitra amin'ny fanjakana ihany koa ireo banky ahafahana mampindram-bola amin'ny tanjana-bola ambany. Matetika hoe mpianatra zany no ampiana, tanora mpianatra no ampiana. Za zany tena samy teny hoe alao le vehivavy mahantra zay te hiezaka ampiana sy le olona eny amoron-dalana zay mandraharaha na de kely ary ampiany reny ahafahany manao an'ilay izy. Ny politika ny banky zany a dia tokony politika ahafahan'ny olona mahatoky fa ny volany a dia voatazona tsara araka ny tokony izy ary ny banky dia manampy ny olona manao ny fandraharahana. Tokony ny banky no mampianatra ny olona ny teny hoe ny fotoana volamena, fotoana vola no zany zany atao zay tsy asahirana le mpandraharaha. Any amin'ny sehatra tsy manara-dalàna sy tsy manara-drafitra ny 570 ny mpandraharaha eto Madagasikara no misehatra vokatry ny tsy fampiny ny fandrisihana sy ny pitsopitsony ara-taratasy maro. Azo atao no mampitsimbadika ny tarehimarika ka ny sehatra manara-dalàna amin'izay no maro anisa eto amintsika anabevo ny fandoavana ny hetra anatsarana ny kitapom-bola mpanjakana. Mifanindran-dalana amin'ireo ny fangaraharaana sy ny tamberina andraikitra avy amin'ny fanjakana amin'ireo hetra lohan'ny malagasy amin'ny endriny maro samihafa. Nampiato ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Maldives ny Repoblika Mauritiana araka ny fampahafantarana nataony minisitry ny Ramrarambahiny izy ireo noho ny tsy fankatoava ny fanjakana ao Maldives ny fiandrianany Maurice amin'ny archipel de Chagos no isan'ny antony nandraisana izao fanapa-kevitra izao raha ny fampitambavao hatrany fa ihany koa noho ny fitsipahan'ny Maldives ny fifanarahana teo amin'ny Maurice sy Royaume-Uni momba io archipel io ho fiarovana ny tombotsoa-pirenena sy ny fiandrianan'ny pirenena izy ho fipetra ny raisana izao raha ny fanazavana ary notsinjina izy ireo fa zava-dehibe ny sy ny filaminana sy ny fitoniana amin'ireo firenena amin'ny nosy manodidina ny Maurice ireo. Fa ny mikasika ireo nosy malagasy indray no entina aminao ato amin'ny zanam-pandarana fataro. Ireo nosy malagasy ireo izay manana anarana malagasy hatramin'izay saingy vitsy no mahafantatra izany. Ny fahafantarana ireo nosy ireo izay manana ny lanjany amin'izao fitakiana ataon'ny malagasy iray manontolo izao ndawary. Europa, Ian de Nova, Glorieuse ary Basasta India, ireo anarana vahiny ireo no voatanantsoratra hatramin'ny nametrahan'ny Europeanina azy, Portugais, Anglisy, Frantsay. Fa taiza isika malagasy? Azo inona ve fa tsy nisy mpiandrika malagasy nandalo tamin'ireo nosy ireo, ny alohan'ny atongavan'ny Frantsay, noho izany indrindra no nikarohana ny anaran'ireo nosy malagasy ireo, ka nahitana fa nosy sambatra no Glorieuse, nosy kely no Ian de Nova, nosy Bedimaky no Basasta India, ary nosy ampela no Europa. Ny fandehan'ireo nosy ireo nosy akaiky Madagasikara izy ireo ary eritreretina efa tany amin'ny taonjato taloha be tany talohan'ny fanjanahantany dia efa betsaka ireo malagasy ireo olona teto amin'ity nosy ity no nakeny amin'ireny nampiasa an'ireny nosy ireny satria be dia be ny mpanjono ary azadiny fa tsika vahoaka malagasy amin'izao dia taranak'ireo olona avy any Azia tsy matsinanana nandalo tany Afrika tany Inde dia azo eritreretina fa nandalo tany amin'ireo nosy ireo zareo alohany nahatongavan teto Madagasikara ary nisy efa teto Madagasikara izy nakany koa mpanjono na zavatra ohatr'izany. Zany hoe ireo hitantsika hoe misy mpanjono toy ny vezo ohatra dia mazava mazana ary zareo mandeha manjono amin'ny ranomasina ary mandeha lavitra. Ary azo eritreretina fa rehefa ohatra ka hoe noho ny antony mitady rano izy mitady sakafo izy na ny zavatra ohatr'izany dia makeny amin'ireny nosy manodidina ny Madagasikara ireny ary tafiditra ao anatin'izany koa ny Île Éparses. Ny nosy ampela 330 kilometatra avaratra andrefan'ny Toliary no lehibe indrindra amin'ireo nosy ireo ary manana velaran-tany 30 kilometatra toradroa. Ny nosy kely na ny Ian de Nova no akaiky indrindra ny tany be ny Madagasikara 50 kilometatra monja avy eo Tamborano. Ny Bedimaky na Basasta India dia vondrom-bato tsy azon'ny olona anorenam-ponenana no izy safodrano indroa isan'andro. Ny sambatra na Glorieuse 220 kilometatra tsy moatsinanan'ny nosy be, akaiky kokoa ny nosy be sy ny tanjona Bobaomby na ilay fantatry ny maro hoe Cap d'Ambre.
tromlin moa tokony hoe tafiditra tao anatin'ilay nosy ny takitsika fa noho ny kadikaditsy politika natao tamin'ny république faharoa dia lasa ny île Maurice zao a no nahazo an'ny tromlin fa ny tantaran'ny tromlin dia nisy ireo andeha olona teto Madagasikara na varina ho andevo a zay a rehefa rindrika ny sambo mitondra azy a dia tonga tany tromlin ary miaina tany a nandritra ny fotoana lavalava ihany ka ny ahafantarantsika hoe ireo nosy ireo a dia nandalovany ny olona avy etỳ amin'ny nosy ataontsika hoe Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny 2 aprily 1990 no vita sonia ny accord de coopération teo amin'ny Frantsa sy Madagasikara, indrindra ny fanafoanana ny lalàna tamin'ny 1 aogositra 1990 nanambarana ny Madagasikara ho zanatany Frantsay. Ny omalin'io, ny voalohan'ny volana aprily, nesorin'ny fanjakana Frantsay tsy ho isan'ny Madagasikara ireo nosy 4 ireo. Naverina nodiniana ny accord de coopération Frantsa-Madagasikara ny 4 Jiona 1990. Ny 13 Febroary 1990 nanoratra tany amin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny Flody Deratsiraka nampatsia ny zony Madagasikara ara-tantara amin'ireo nosy ireo. Novalian'ny la Frantsa avetrany ny 19 Jolay 1970 izany raha namaritra ny zone économique exclusive na ny ZEE mandidina ireo nosy 4 ireo izy. Nahazo rariny teo amin'ny sehatra iraisam-pireneny Madagasikara no ireo fehinkevitra 3491 nanery ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny 12 Desambra 1970 izay manonona ireo nosy 4 ireo ho nosy Malagasy. Raha izany, aiza ho aiza isika amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ny fitakiana, ny famerenana ireo nosy Malagasy ireo. Azo ny dekaleka vetivety sisika ao anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity. Nahitana savorivory tao an-dekaleka district any Brickaville androany raha ny zava-misy fitrandrahana volamena tsy nazahoana alalana nataon'olona avy any ivelany noho nivadika fanafiana sy fandrombana. Sarotra ny fifehezana ny raharaha noho ny tsy fahampiany mpitandro filaminana ny antsiprian'izay. Tsy milamina ny ao amin'ny commune an-dekaleka district any Brickaville faritra Tsinanana taorian'ny fifanenjanana nateraky ny fisina andehan'olona manatateraka fitrandrahana volamena tsy nahazona alalana ny antoerana. Araka ny fanazavan'ny mponina efa andro maromaro nisy vondron'olona avy any ivelany tonga nitady volamena tao amin'ny tanin'izy ireo. Na dia efa nampitandrina imbetsaka aza ny tompotany sy ireo fokon'olona mba ampitsarana izany dia mbola nanohy ny asany hatrany ireo mpitrandraka. Niditra tsehatra ny mpitandriny filaminana ka nisy ny fisamborana olona iray. Saingy io ny voalaza fa nampiakatra ny disadisa satria nisy fandrahonana valifaty avy amin'ireo namany. Androany, tombanana ho manodidina ny 100 ireo olona avy amin'ny mpitrandraka volamena nanafika sy nandravarava fananana tany an-toerana. Lasebatra ny tsena sy ny fananan'olon-tsotra ary maro ny entana simba, anisan'izany ny finday, ny fanamafisam-peo, ny panneau solaire ary fivarotam-panafody iray rava tanteraka. Voalaza fa mpitandriny filaminana romonja ny tao an-toerana nandritra ny tranga ka tsy nahasakana ny herisetra. Na dia efa niverina tsikelikely aza ny filaminana dia mbola manjaka ny tahotra ny an-toerana. Miantso ny fanamafisana aingana ny mpitandriny filaminana sy fepetra entitra amin'ny ady amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny mponina, iarovana ny ainy sy ny fananany ary hisorohana ny fiverenany ny herisetra indray. Dia iny lafomba vahoeniny hoe tsika miampita vetivety ao anatin'ny doka fohy asana mpananjana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy tsy saraka aminay. Zary ano andeha hividy fanomezana Saint-Valentin ho an'ilay olo tiako. Mila gâteau Saint-Valentin ho an'ilay malalako a, fa aiza reno andeha? Zahay tsy mila mieritreritra intsony. Toerana iray, magaza iray, Cosmos. Iaino dia volany love ity miaraka amin'ny Cosmos. Isaky mividy entana manomboka ny 10 Febroary hatramin'ny 20 Martsa mandresa anjara amin'ny tombola volan'ny love izay mety azonao vakansa ho an'olon-droa Anne Maurice sy pont d'achat maro hafa. Misy tra ihany koa fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato amin'ny entana sasany. Ny volan'ny love ato amin'ny Cosmos manomboka ny 10 Febroary hatramin'ny 20 Martsa. Cosmos, votre partenaire de confiance. Nisafidin'ny marque Génie aho ary ianao
ianao koa miova ho génie ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte jouet briquet sy vokatra maro hafa ihany koa manomboka izao ary takeo eny ampivarotra mahazatra anao ny marika génie c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. Puissance, précision, performance. Benzol graisse au lithium, la solution ultime pour vos roulements et mécanismes exigeants. Disponible chez Ocean Trade au sein d'Agro-Industrie. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jumina, ni goûte naturel, c'est pirate, fatenga réel. Parfait orange, fraise et coco, sim parfait marisa caraza. Jumina, a gagner roche, alle tenga toche. Mina metamna. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa. Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny 4 na 12 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana eny amin'ny App Store. dia tavaverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indraisika amin'izao fotoana izao aterina hatrany arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy mbola sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany miasa andro amanalina ireo mpikatroka ny antoko malagasy miara-miainga ny Tomasina ho fanadiovana sy fanarenana ny tanàna taorian'ny ny rivodoza agezany ankoatra ny fanadiovana nisy ihany koa ny fampitaovana toy ny tafo fanitso ho an'ny sekoly tsy miankina ahafahana mamerinanga ny fampianarana ireo ankizy. Bruno Raseta. Tsy mifidy andro tsy mifidy alina ny ekipan'ny antoko malagasy miara-miainga eto Tomasina amin'ny fanadiovana ny tanàna taorian'ny ny rivodoza agezany. Ankoatra ireo mpikambana eo anivony antoko MMM nanome tanana antsitrapo ihany koa ireo olom-pirenena hananana tanàna madio lavitry ny aretina. Toy le asa efa natao fanadiovana ny tanàna Tamatavy taorinan'izao fandalovan'ny sika rivodoza zezany izao. Efa nanomboka zay ary hiezaky ny amarana mba tanànan'ny Tomasina madio no iarahantsika rehetrarehetra madio ho anatin'ny fahasalamana tanteraka ny mponiny Tomasina rehefa afaka reo fako rehetrarehetra reo. Ngamba fa reo fako reo dia anisany miteraka fahasairanana eo amin'ny resaka fifamoivoizana. Eo ihany koa misy sekoly akaikin'ireo fako reo izay efa manomboka miteraka fofony, miteraka tsy fahasalamana ho an'ny mpianatra na ho an'ny fiarahamonina manontolo. Diovina ny tanàna hahateonina sy hahasalama fa arenina ihany koa izay simba ary mitondra ny anjara birikiny amin'izany ny antoko malagasy miara-miainga. Isan'ny sitraka izany ny sekoly tsy miankina teto amin'ny depo Analakninina. Lara-pamiana ho an'ny antokony sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana ka antony anampina ny fanarenana ny sekoly toy itony raha ny fanazavana ahafahan'ny zaza malagasy manohy ny fianarana. Matehidera ny fiatsika toy izao hoy ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety. Raha manao toy izao ataon'ny antoko malagasy miara-miainga izao ireo antoko politika anjatony eto amin'ny firenena vetivety dia ho tafarina i Tomasina sy ny faritra Atsinanana. Samy namony ny reniny sy ny zanany ary iray hafa mbola manaraka fitsaboana noho ny firodanana trano teny amin'ny fokotany hampandimy commune Ambositra Omaly fa alemeny ny tany vokatry ny rotsakorana sy fahaterany fototra-pitrasa no vinavinaina ho nahatonga ny firodanana raha ny fanazavana ny Antsiprian'izay. Zazakely 5 taona sy ny reniny 5 amby 20 taona no namony
vokatry ny fiotsahany trano tao amin'ny fokotany ampiady ampy commune mba nivohitra ambositra ho malomaraina tokony ho tamin'ny efatrora voalasa fa vomafy vokatry ity firodanany trano ity ihany koa ny reniben'ilay zaza ka voaterina hiditra hôpitaly ao amin'ny CHRR volafotsy sy ambositra raha ny fantatra tao amin'ny efitra ambony no nisy azy mianaka nody mandrereto ny renibeny tao amin'ny efitra ambany ka ny plafond no niaro azy teo amin'ny tamin'ny efatrasy fahatelony teo dia naheno fotsiny azy zany ohatrany taolina noentin-drevitra dia taitra dia tonga dia nitsangana dia niakatra tary ambony rihana tary ako dia tsisy jeriny taolinanay tany ako dia tsisy ninona tany dia nanokatra ny varavarankely ambony eo dia nahita tsisy tranontsony eto dia ny fomoa zany dia tonga dia naka soflety nanahita ny mpiaramonina teto dia niantso fokon'olona dia niezaka tato zany raha matobe tato ambany-rihana izy tena mbola natanjaka niantso olona izy fa izy mianaka efa tsy hainy tsy nahinona feotra dia tonga mifokon'olona dia ezaka namoaka an'izy mianaka tao zay zarajan'izy teo zay ka izy tary ambony avy any ambony izy tsisy protection mihitsy izy ary izy tanatsanaty zao ny plafond ambony rihana izy lasa tafavoaka tary ambadika dia le rindrina zany natota fa raha matobe zany voaro n'ity plafond anakiroa zany niaro anazy fahalemeny tany vokatry ny rotsakorana sy fahaterany fototra-vitrasany ho vinavinaina ho nahatonga ny firodanana raha ny fanazavana namitahiraka tany amin'ny distrikany abato finandrahana ny iran'ity zazana moniany ity raha ny fantatra ka efa ny vata mangatsika n'ireo vady aman-janona noho ny vantaniny Falafam-baovao hafa mihitsy indray nosokafana tamin'ny lamesy sandroanty ny fankalazana ny fahazado taona nahaterahany profesora Rajona Simon Régie mpampianatra mpikaroka sady mpanoratra nanananina izy azy etsika maro no anamariana izany toy ny famadihana ny trano no musée sy ny fampiratiana ireo asa sorany sy ny fikarohany Gabeloa. Iray amin'ireo mpampianatra mpikaroka malagasy na mila mamo ho université n'Antananarivo profesora Rajona Simon Régie izay teraka ny 20 febroary taona 1970 ary nodimandry ny taona 1970 izy raha tsy hevina no sojabe na doyen malagasy voalohany ary ihany koa loharano ny poirany sampana teny sy hay soratra malagasy teny amin'ny université n'Antananarivo ankoatra ny maha-mpampianatra mpikaroka azy mpanoratra ihany koa Simon Rajona ny fanajana ny fitsipanoratana sy ny haiteny no nampiavaka ny asa sorana hetsika maro no anamarina ny fahazato taona nahaterahana amin'ity taona 1970 ity ka andray anjara amin'ny fankalazana izany avokoa hatramin'ireo mpampianatra mpikaroka avy any ivelany avy amin'ireo firenena niasany fony fahavelona noho ny fahazato taona nahaterahan'ny tompokilasy Simon Rajona dia ity taona ity zany dia anaovana hetsika maromaro ho fankalazana izay fahazato-taona Simon Rajona zay ary ity lamesa natao androany ity hetsika voalohany amin'ireo hetsika maro izay atao ny hetsika manaraka zany zao dia ny fanaovana colloque international eny université ny Ankatso momba ny tantaram-piainany hoe inona ny lovantsofiny navelona ny Simon Rajona ny hay soratra sy ny teny malagasy izay anaovana fanambenarana ho fanomeza ambony nahitra ny asa vitany fa ihany koa anamarina izany fahazato taona izany nandray fanapahan-kevitry ny filan-kevitry munisipaly eto Antananarivo fa ovaina ho lalana Simon Rajona ny lalana avy eo ampasany malo miazo any Ankatso izay route d'université d'Antananarivo dia olo nankatoavin'ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo zany omaly izoma ny fanomezana anarana professeur Simon Rajona ny lalana manomboka eo amin'ny Shoprite zany mandrapahatongany amin'ny arean'ny bus makany Ankatso iny zany zao ho lasa anaran'ny amin'ny anaran'ny professeur Simon Rajona na maha professeur Simon Rajona azy no antony nanekena azy ka tsy misy hoe antony hafa fa mampampianatra namarika ny anjerimanontolo ny universitaire Antananarivo amin'izao fotoana zao zany dia ezahana hogasiana zany hoe atao anarana malagasy amin'izay ny analana rehetra eto Antananarivo ho an'izay olana namarika ny tantaram-pirenena tantaran'ny Antananarivo. Tafiditra anaty fandaharam-potoana anamarina ny fahazato taona ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy io anarana vaovao io izay ho tontosaina amin'ny volana aprily ho avy zao ho ny fianakaviana ankoatr'izay havadika ho musée Simon Rajona ihany koa ny tranony
eny antsahabe hatao vakoka hitehirizana ireo tantaram-piainany amin'ny ankapobeny ary nihetsika farany ny fanotana ny tantarany ho boky. Mitarainareo tady sasy mpanjara arabary fa tsy mbola tratriny fa tsy antoka tahaka tamin'ity taona ity noho ny fidinany vidim-bary ambany loatra araky ny fanadihadiana natao ny fahabetsahany varina farana no mahatonga n'ity olana ity fanampanazavana. Mitaraina ireo mpisehatra amin'ny seha-piariana vary amin'ny faritra sy toerana maro eto Madagasikara fa tafalatsaka ambany loatra ny vidin'ny vary tamin'ny volana janoary sy febroary ho an'ity taona 2024 ity. Araka ny fanadahadiana ny fanafarana vary avy any ivelany maro be no fototra mahatonga izany olana izany. Ny olana tena sedrainay mpandrarà amin'ny vary dia ny tena hoe fidinany vidim-bokatra diso ambany dia ambany loatra. Kanefa tsy avy aminay mpandrarà no mahatonga an'izany fa noho ny hoe resaka eny an-tsena no mahatonga izay fidina amin'ny vary ambany dia ambany izay. Mitaraina ihany koa ireo mpisehatra fa manampitrotraka ny olana sedrain'izy ireo ny tsy maintsy amerenana ara-potoana ny vola nindramina tany amin'ny banky kanefa ny vola ampiasaina maty tsy misy tafavoaka. Ho an'ny mpindrana vola amin'ny banky amin'ny fambolena tena perte mba jereo re fa 700 ny malagasy ny kantantsay aiza no avindreo ahoana ny fianaran-janak'ireo ahoana ny fiainan'ireo. Eo ny fitobahany varina farany fa anisany nahatonga ny tsy fahamarinany toerany vidin'ny vary tamin'ity fotoam-pahavaratra fiandohan'ny taona 2024 ity ihany koa ny fahatsarany vokatra vary aloha izay hita fa niakatra. Hita ihany koa ny fahabetsahany fahatsarany vokatra tamin'ity taona ity fa tena namokatra tokoa ny tantsaha tamin'ity taona ity. Vaholana narosony teknisianina ny fananganana ny banky manokana ho an'ny fambolena afaka mampindrana vola amin'ny tahany zanabola zakan'ny tantsaha sy ny sarabambim-bahoaka fa raha ny tahany vola alain'ireo banky mpampindram-bola amin'izao tsy zakan'ny tantsaha. Vaholana maharitra ihany koa raha ny fanazavana ny fametrahany ny fanjakana ny politika hitazomana ny vidim-bokatra amin'ny alalan'ny tahiry eo ambany fiahiny ny fanjakana. Santionany na ampahany fanadahadiana no narahina teo fa raha pitso amin'ny fitorariva eto amin'ny fahitalavitrak'olo no itondrana amintsika ny Antsipriany ny fandaharana. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena raikitra ny ady eo amin'ny Israel sy Iran noho ny darka bomba niarahany Israel sy États-Unis namelezana ny Iran androany izay nisy niantefa tamina sekoly ambaratonga voalohany iray tao amina renivohitra iray ao Iran dia ankizy misa 70 no maty 10 no ireo naratra. Namaly ity fanafihana ity moa no iranianina ka isan'ny voan'izy ireo tamin'izany ny toerana misy ireo tobo miaramila amerikanina. Raha ny fantatra nandritra ny fionana teo amin'ny Amerika sy Iran tany Genève omaly dia notsipahany Iran avokoa ny fangatahana amerikanina rehetra ka nitarika tamin'izao fanafihana izao raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Resaka iraisam pirenena iny tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy mamy fotoananao ny rahampitso indray feloma tompoko. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.